Alarby faharoan'ny volana May 2024 toko lasa toko vavy ampitiavana no iarahana aminao ary anasananao tahaka ny mahazatra ny fanarahana indray ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra Ma TV. Mafapana ny raharaha politika amin'izao fotoana izao, isany amin'izany ny fitokonana tanterahan'ireo solombavambahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 13 May. Ankoatr'izay ihany koa ireo fanehoan-kevitra samihafa hoentin'izy ity ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny ihany koa dia nahazahoana akony ny sehatra sosialy sy ny fanatanjahantena dia ho tanterina amintsika amin'ity takariva ity avokoa ny momba izany. Santonana tamin'ireo ministera sy ireo birao samihafa izay notaon'ireo mpanao fihetsiketsehana tetsy amin'ny kianjan'ny 13 May ny teo anivon'ny ministeran'ny raham-bahiny, ny ministeran'ny fanajariana ny tany, tao ihany koa anefa ny ministeran'ny fitaterana, ny ministeran'ny fambolena, ny teo anivon'ny tranoben'ny Knapsa ihany koa dia nolalovan'izy ireo ary notaominy anaraka ny fitakiana izay apetraka eto amin'ny firenena. Ny tapakandro hariva teo nanana fandaharam-potoana hafa indray izy ireo ho arahantsika an-tsara ny momba izay. Ny tanjotra ny azy ireo ministera sampandriraha-mpanjakana isa-tokony androany ireo mpanao fihetsiketsehana etsy amin'ny kianjan'ny 13 May. Ireo solombavambahoaka ho an'ny fanaovana trano no nitarika dita amin'izany. Tao aorian'ny famoahana ireo mpiasa tao amin'ireo ministera maro dia niroso tamin'ny fanidina ireo birao isa-tokony ireo mpanao fihetsiketsehana. Nilaza ireo solombavambahoaka nandritra izany fa tsy tokony hisy olona hiditra intsony ao anatin'ireo birao sy ministera izay nohidina ireo mandra-pahatonga ny ireo ministra vaovao handray ny toerany. Nanomboka teny Anosy ny dihy nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana, ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny ministeran'ny fitaterana, ny ministeran'ny fambolena, ny taon'ny Knapsa dia nolalovan'izy ireo avokoa ny tapakandro maraina. Navoaka ireo mpiasa nandritra izany ary nohidina ny vavahady sy ny varavarana. Ny tapakandro hariva kosa dia teny amin'ny ministeran'ny mponina sy jiramaty eny Ambojatova no nandalovan'izy ireo. Nanao fitokonana tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa ireo mpanao fihetsiketsehana ny atoandro mba hitakina ny famoahany HCC ny didy mikasika ny fangatahana fanalana ny filoham-pirenena izay napetraka izy ireo. Raha ny fantatra dia efa eo ampandiniana ty raharaha ty ireo mpikambana ao amin'ny HCC ka mety hivoaka amin'ity herinandro ity izany didy mahakasika izay.